Ny KMF Cnoe, ny Croix Rouge Malagasy, ny CDA, Zaha Vato Todisoa ary ny Liberté 32 ireo no mivondrona. Ao anatin'ny ilay vondrona antsoina hoe Mahitsy Fijery izay mpanara maso ny fifidianana, Manohy ny fandraisana ny tatitra manerana ny distrika 7 izy ireo ary amoaka fanambarana ny alakamisy ho avy zao. Mialoha, mandritry ary aorian'ny fifidianana no manatanteraka ny asany ireo mpanara maso ny fifidianana eto amintsika. Toy izany ny vondrona Mahitsy Fijery izay ivondronan'ny fiarahamonim-pirenena maro. Ny vondrona mikambana ao anatin'ny Mahitsy Fijery, fiarahamonim-pirenena misy 5. Ny voalohany amin'izany KMF Cnoe, dia miaraka ao ihany koa ny Croix Rouge Malagasy, dia miaraka ao ihany koa ny Zaha Vato Todisoa, miaraka ao mazava ho azy ny CDA, Conseil de développement antotam-penaka, ary miaraka ao ny Liberté 32 misy ny Wild. Raha ny fomba fiasa indray dia mizara roa. Nisy aloha tamin'ny voalohany formation cascade nomenan'ireo mpanara maso, nisy fampiofanana teo amin'ny au niveau national, dia nisy fampiofanana koa teo amin'ny région ary nipakatra ny fotony izany. Dia amin'izao fotoana izao zay dia mandray an'ireo taratasy fanara maso ny fenoan'izy ireo nandritra ny andro fifidianana. Misy ny efa tonga, efa betsaka ny efa tonga, mandefa taxi borosy mandeha amin'ilay fomba nahazatra. Fa ny anankiray tongony ho an'ny Mahitsy Fijery manokana dia fampiasana ny teknolojia vaovao, mampiasa ny SMS, mampiasa ny internet, dia betsaka koa ny efa tonga tamin'ny andro fifidianana ihany avy any amin'ireo faritra ireo. Hatreto aloha mbola eo ampikirakirana zavatra rehetra azo voaray zahay, ny ekipa ny analystanay mbola mikarakara izy, dia mbola tsy azoanay ataony hoe hanao déclaration officielle hoe ty ny valin'ny fanaraha-maso amin'izao fotoana izao, fa ny zavatra hita tsikaritra misongadina eny dia ny olona betsaka ny tsy tafiditra atao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Fantatra fa miisa 500 ireo mpanara maso ao anatin'ny vondrona Mahitsy Fijery no miparitaka manerana ny nosy. Amin'ny alakamisy ho avy zao no isy ny fanambarana ofisialy ataon'ny vondrona Mahitsy Fijery mikasika ny fanaraha maso ny fifidianana nataon'izy ireo manerana ny distrika 7.